azao le sy tiany lalazaina dia rehefa tapitra zay lazainy lahy dia lasy raha mandeha miverina ny amin'izay varavarana nidirany lahy teo. Tsy raha ty mandeha izay zavatra tiako atao fa zao lahy zany mampiasao le ty le saina mba hitrelikely aiza moa lahy io zao aiza lahy zao tsisy rara iko zany mbola veriko amin'ny lahy tsy lahy mandidy anao tena tsy manaky an'izao kosa alory miray tena gafy amin'ny ady mihitsy any atsika sianao fa tena mitombona ve aloha araka ny eritreritra ao hoe hiaja naniraka nampanala an'le zazy so dia kosa mba afaka noho n'le fenjerako teo tena ratsy loha mihitsy liady iny tsy mino an'izany mihitsy ny aho hoe ny fianjeranao iny any mahafaka an'io zazy io fa no ararotiny hoe sorona lisy aza fandriboreby lesy fa tsy okaloha hita dia lili lesy zay fa izy moa laza nareo fa ty amin'any trano lili dia maninona ty daholo nareo mitady anazy ka taty nahitanay anazy farany zay moa fa tonga anay makaty aty izy satsy aty e fa nareo zany nandefa reny polisy renaka aty mba oka mokizy izay ny avinavim-bisa teserandry aminah prince zavatra mba ataondry aminay mianakavy mandetika anay foana ny ataondry fa tsy mba manampy anay ndry dia ino moa zany tokony hafaly ana amindry dia naraka andreny lahy koa ngala fa nataonao ina tatondraindreniko tsy nataoko ininona lesy izy zara nampirafesiny tamin'ny fahavaloko iaza hoe ay fantatry lahy zany dia nafelona anahy zao resy marika za tsy androka zanako atao trano zany mihitsy tadidio izay ny afara lesy tsy manan-janaka efa tsy hita izay anaovana azy fa mainka efa lahy zanako atao trano ve dia roako tsy manao an'izany aho zao nefa nyteneniko anao andeha koa satria nyroanao tatany reniko dia tsy miveriny eto tsony raha tsy tafaveriny eto koa izy mangavanao ary mama aza mampitamberina an'izany zavatra santsony ianao misy ny lasa tsy mba fanadiny rosuela ary tadidio fa ny ho avy rehetrarehetra dia mifaningotra tamin'ny lasa raha manamako andria raha imialy dia ekeko manaiky aho miara-miasytsika fa raha nakoatra izay to dia mialatsiny aho prince aho aza manao an'izany ianao avelo aloha izy ritsanta andinika kely zao ekeko izany tenindry izany fa anampy anareo zany za amampinamana atsika fa tsy amapolisy anahy prince tiako fantatry indry hoe
Saroby taniko ty fotoana androany ty a. Tena efa ela ny andrasako an'izao hoe hiverina no mahampinamana antsika. Aza mbola mifety aloha e. Aza mbola misioka atsika mbola tsy tafavoaky ny ala fa nareo ohatry ny tsy azoko mihitsy. Efa fantatro tsara zany ka. Tapahako aloha nareo. Dia inona zany no ataontsika? Lilia nefa tafiditra tato e. Manina nefa raha fitahan-tsanty izy e. Fanao fotoana nareo dia any izy ny tratrarintsika. Tsy mety zany hevitra izany ary mialy a. Lili nefa fetsy be. Sady amin'ny fomba ahoana moa nanaovako an'izany? Kanefa dia izay ihany ny fikahitako hoe izay natratrarana anazy mampahafaingana an'ilay izy. Ny ankoatran'izay tsy haiko. Mbola hoeritreritina indray raha izany. Ka tsy azoko ange. Amin'ny fomba ahoana andeha hionako amin'ny Lili? Le fomba le fikafika anaovana an'izay mihitsy nge tsy azoko e. Tsy maintsy amin'ny alalan'ny Zola ihany. Zola ihany mantsy izao mahita ny toerana misy an'iny. Zola? Zola? Rehefa Zola dia aleo i prince ihany andeha any aminazy ihany. Zaiko. Tsy dia tiako izany hevitra reo zany a. Nefa rehefa izay moa zany dia za afaka ny an'iny. Rehefa resaka Zola tsy mety za. Izay efa hita ny teo tsy mety za, tsy mety bolo tsy izy afa-tsy prince aleo. Sa nareo mahita hevitra hafa? Aleo ary izay ny atao e. Fa mila mailo sy mitandrina tsara indriry prince ihany. Homantsika tsara daholo ny paika rehetrarehetra natanterahana an'izay. Inona ataonao aty? Fa tsy tokony aty nga za. Ampahafantariko anao aloha mbola tsy fantatrao a. Fa tao antinako no mipetraka ato. Azonao amin'izay ngamba ny antony atongavako aty. Mazava. Fa maninona na hafahafa be? Tsy hafahafa zany aka. Marika mahazatra anao ihany ty. Saingy marika tsy tsotra fiteny intsony fa masika fiteny sady tsy mba sarika amiko mihitsy. Azoko fantarina ve mahatonga anao hanao an'izany? Fa tsy tadidinao sady ngany nataonao anahy. Nataonao sy ny dadanao moa zany. Ianao kosa e. Efa nifanarahantsika anie reny hoe hafa ny fihetsiko aminao rehefa manoloana ny dada dia hafa rehefa tsika senao rery. Tsy tsarinao nga le hoe fiarahantsika miafina? Fa diso tafahoatra loatra zao ilahy. Nefa tsy maintsy rety ny ataoko amin'izay tsy mahatsikaritra ny namintsika senao dada. Ka tsy zakako hoe tafahoatra loatra no nataonao. Azafady ary. Ka zany raha vao malefaka aminao dia lasa mieritreritra zavatra amintsika senao indray dada e. Fa tsy mety amiko intsony e. Alohantsika tonga dia mijoro hoe miaraka rehefa hiaraka dia misaraka rehefa tsy mety intsony aloha taperina mihitsy. Ary tao variana be? Ave Lili izy. Sika tsy fantatro indray. Ka inona rô vaovao e? Inona ny anton'ilay fiantsoana tampoka? Aza be fantany lofa andao arao a? Oaiza? Andao aiza be fantany? Oaiza aloha e? Andao. Fa manina nefa raha tariny resaka? Za tsy mahatokotoky olona ntsony amin'izao. Mazary ve? Kina zany ny ataoko aty rehefa tsy matoky anao? Mbola ilaiko ianao.
ilaiko ianao fa mila mifanaraka tsara tsika. Za moa vina tsy mifanaraka taminao. Ka ty indray mitoraka ty a mila tena atokisako tanteraka ianao, mila tena afaka atokisako. Ela be zany fa inona fotsiny le ilanao anahy fa efa vonona dia zay. Azahodinkodina intsony. Tsy mila be sentiment intsony tsika fa mila vonomy prince. Maninona? Zany teny gasy mazava be zany, mila vonona I prince. Dia zay ny anteniko Joëla. Asakasaka ao sisa. Efa fantatrao valiteniko ry Marika. Ny ankonanao ny ambony e? Za tsisy vidy mihitsy. Efa voafatotra ry Marika. Tsaroko foana ny tenin'ny dada ka sanatria fatany hoe miaraka tsika. Zao vao tena manomboka tonga saina hoe tsy tena tia anahy zany kendry. Raha tena tia anahy mantsy indria, tsisy natao andry ambony ny fitiavantsika zany ary tsy nisy nasakana ny fitiavantsika zany. Aza omenao tsiny kosa e. Ampahafantariko anao tsara fa ao anatin'ny fotoana fandaminako ny ankonako anie za zao e. Manomboka eto zany vao hisampana amin'izay ny lalantsika. Tena tsy mety amiko aloha le fitiavana any amin'ny sisitsisiny lava sy miafinafiny io e. Efa nanao izay nahafapo anao rehetra kosa ry Marika. Fa rehefa izay moa safidinao dia zay zany. Safidiko ahoana? Safidiko mihitsy zany ka. Efa le lalanao atsika mihitsy angamba an'ilay izy fa tsy safidy. Tsy mino an'izany a. Fantatro tsara fa ndray androany a mbola ho taferaka tsisy mpaneligelina tsika sy ianao. Ndray androany? Tsisy mahita an'izay any ariana fa zao aloha zao. Ny ankehitriny aloha zao ny ainana eto. Geny e, fa mbola ho tsaronao tsara mihitsy zany teniko zany. Ary ho aiza no tsy etanao ty? Tsy haiko e. Mbola tsy hitako aloha zao izay tany asiako ny tongotra. Fa voaroaka tany indray nga ianao? Tany tsoka? Sady tsy voaroaka any tsy nitsoaka. Fa safidy poky mihitsy ny ala tany. Tonga dia tapaona hevitra aho. Miandry anao za? Za tsy mahavita mamono olona zany Lilia. Tsy vitako zany. Tsy ova amin'ny hevitra aho mihitsy zany ianao. Za tsy hamono olona. Raiza verimberina intsony zany. Tsy miala maina ane ianao e. Misy tombontsoa be ho anao mihitsy zany. Na inona tombotsoko a. Za tsy hamono olona zany. Mazava angamba zay. Zay ny teninao. Zay ny teniko. Sikina fotsiny moa zany na le teto. Fotoana lany fotsiny. Lô samy miala. Fa zao. Zao ny tadio a. Tsy maintsy ny hainao no anefa. Rehefa tsy hanao an'izay zavatra ny teneniko izay ianao. Maninona tsara? Zay! Mazava be zany. Aza mba atao an'izany moa e. Tena aza mba atao an'izany moa e. Ny anary zola rehefa tsy namako a dia fahavaloko a. Mazaka ianao. Lilia. Miala e. Mandavo fotoanako fotsiny. Zao ary. Ome fotoana kely azy eritreretany. Any a. Dia tena hiezaka za me valy mafapo anao. Mety zay.
Tandriamoary soela fikenikенina fa hainao ihany. Mafy loatra koa ny za menasy ataonareo zany. Ohatrany hoe ianao rery no mahavita zavatra amin'ity fiainana Raha mahavita ary raha mahavita dia ndao atambatra ny hery fa inona mampianahana anao inona mampiezity anao ohatran'izao. Aleo aloha za me fotoana za eritreritra e. Zay. Aza matahotra anao fa mivary mafapo anao a. Oh. Onoarery foana moa lazainy ery hoe erery nao an-tranonao efa nakaizy prince. Za rery ny ao prince tsy ao fa lasa ny mitsanty izy. Fa ahoana e? Ka olo tiany ane iny. Ianao koa toa ohatra loza mamanatsava anahy fotsiny. Ka tsy mety za fomba fitaizanareo ankizy zany rery e. Aiza ve dia milafika sady izy rehefa tsisy nina mbola vita kosa na fisehoana arany hoe mbola tsy nisy akory. Za ve fomba fitaizanareo ankizy. Za raha olona tsy niteraka ty tsy manao ny ankizy azy zany a. Reny aneratra manatao raharay ary tadidinao tsara fa teo ampanaovana an-daraha reny no nisy nitifitra tsata. Azonao zany fa zay za aloha tsy dia tena mampiasa loha be loatra amin'izay fa ny fiainanao tokantrano raha tsy hitako izay maovana anazy. Azonao zany eny ka midediafa fa olana ary e amreny olana misesisesy rehetrarehetra rety hatram'izay teo reny. Hitady vahaolana ozy izy anao ny ao ara ve tsy voava dia hitady vahaolana anao dia aveo hiampy indray. Mazava ho azy zany riery e modin'izay fanina nga fa nilasa tsy io mamela takaitra hatramin'izao fotoan'izao io e ary tsy maintsy ho tokany hatrany amin'ny taranakitsika zany. Ka za tsy asa saina amin'izany intsony aratra ma teneniko anao zany. Aleoko miaina amin'ny fiainako madidy io amin'izao a tsy ampiasa saina intsony mihitsy ahako. Dia ahoana taranak'izay? Aloha entiko milama ho amin'ny fiainako. Ny vahaolana zany a efa be da be zany. Azonao aza mora amirainy ohatr'izany fotsiny seriery za zake olona tsy niteraka ty e mahatsapa zany toejavatra zany mainka fisemanana taranaka io mba jereo ihany taranak'izay ma mafy aneratra emy ho averiko aminao tsara fa mifiainany sy aja efa tena tsy haiko intsony zany vao mainka raha tena me mangiry firy angamana zay angambany azoko itenenana anazy. Ny fiainana izy tiana no vokatra nataony aja ihany mahatonga ny tiana manao an'izao imarika moa lasa mandeha izy tsy zakany intsony nataony reniny avy amin'ny reniny ihany koa no natonga an'izany finona intsony vahaolana ho teneniko aloha mitovy ihany ange tsika ianao zany. Tsy napoziko hoe hiverina ifanerasera ohatr'izao indray tsika sy indray. Aiza kosa moa lesy dia tsy hifanerasera intsony fa na izay fotoana nampinamana antsika izay fotsiny azy ve. Ka inona ary ny vaovao indray? Ny aty amiko aloha tsy misy fa miandry ny avy aty amin'ny lahy izao izay nahatongavako aty ne e. Raha ny vaovao aty aloha dia tena betsaka betsaka. Dia mba hitantarao sombintsombiny ary hoe. Zao prince aloha zava-mitranga dia tiako mba hanontaniana kely matoky anavy aloha ndry. Izay indray ilay fanontanianao tonga dia teneno. Misy dikana matoa miteny an'izany matoky anavy aloha ndry. Eny e teneno. Sao ary misy tady amondry. Sao dia ilay olona efa atao tsy haiko aloha. Izy aloha ny eritreretinao e.
liliko izy andray. Izy indrindra maneritreritry ny amono indray izy. Efa napozipozika ihany lesy. Ka noho izany a, naiza dia ndray ary mila maily foana. Tandrema foana ndray. Zany a. Ny ratsy any antsika ny lalany. Fa ianao moa namany Lily e? Ka zay mihitsy ny ahafantarako ny teto-dratsiny amindray. Dia efa fantatrao zao ve fa olon-dratsy? Efa fantatrao fa olona tsy vanina mahavita ny zavatra rehetrarehetra iny dia mbola hinamananao ihany? Fa ahoana ry Zola? Bonjour Tati. Bonjour Ella. Efa nanao ianao izany? Efa mba me tsaratsara aloha e. Efa mba me mahazoazo hery kely. Fahitako anareo koa nge manampy ny fahasalamako e. Fa hono aloha e. Aizy Raisia. Nisy ihany. Variana any amin'ny tsantany izy. Variana. Takony tsy mandalo aty mihitsy. Tsy mba mitsidika mihitsy izy. Ohatran'ny sahiran-kirana kely ireny Tati. Sahirana? Fa nga karakara raha indray. Ohatran'ny tsy za mihitsy manairana zareo any izao. Mitady an'ilay boky Kung Fu Fery iny. Ary mba efa mahita mangirana ve nefa nondry zareo e? Zay zao tsy fantatro Tati. Zay sy prince koa tena efa ela betsy ny eo. Izy tsy dia nandalindalo tao an-trano intsony. Za koa moa ty efa hiala tsy hipetraka ao an-trano intsony. Maninona tsara ry marika? Fa maninona e? Fa misy inona? Mbola tantara lava be ny amin'izany Tati. Tantarao moa e. Tantarao mba fahana mba fampizara e. So dia resaka tsy misy idirako izany ary mama? Petrandry fa efa tokony ho fantatry ny daholo ny zavatra mitranga rehetrarehetra amin'izao. Fa dia inona loatra ny antorena ry Zola? Reny toetra ratsinao reny, re zavatra rehetrarehetra nataonao reny. Inona ny antoreny? Valio ah? Satria mandry misikotra ny manontany anahy noho ny fitiavako indray daholo ny anaovako indray. Hitako hoe tsy anjarako indray dia tsy maintsy tatetika ratsy azay ataoko izay anazahoana indray. Dia tsy inona moa fa dia tsy maintsy niaraka tamin'ny Lily izany za. Tsy voavoalohany aho niteny an'izao ry Zola. Tena mifona aminao aho, tena miala tsiny aho. Fa tsy afaka niaraka aminao aho. Tena ilako tsy mibedabe raha ohatra ka nisy fihetsika mety nahatonga anao lasa tia anahy fa za tsy afaka niaraka aminao. Sisy tsiny izany ka. Sady ina moa nifona indray amin'izany e, za koa ny adala. Hitako fa tsy anjarako nefa za mbola nisisika ihany. Tiako loatra tsanta ry Zola. Tena tiako izy na nandalolana be da be ary izay ah. Tena tsy afaka amin'ny mihitsy ny foko. Maninona nefa ny verimberina aminazy izany? Efa fantatro anie izany. Fa za fotsiny diso fitetika. Ka tsy ho anjaranao vinanoviana mihitsy ny antsika sy ianao ry Zola. Efa nalako efa nongotako tato anatiko ny fitiavako indray. Satria fantako hoe tsy anjara. Na dia mafy taminary ny nalan'ilay izy. Samy courage daholo isika amin'ny fiainana. Mbola lava anie ity fiainana ity e. Marina k'izany.
Fa hono misy fanontaniana izay ty. Sao dia mba fantatry la hoe aiza les boky les 12 mots de pouvoir. Any amin'ny liliny. Any amin'ny liliny boky iny. Fa iza ihany ary bolosy prinsiara miala. Sao ve mbola tsy tavaverina ihany? Kalma fotsiny ianao. Rehefa tsy tonga afaka atindray re izay tsika vao mihetsika. Na ry mampikorobaka anao io. Atin'iray? Ela loatra izany atin'iray. Sao dia mba tara amin'izany tsika mialy. Alors raha tonga dia miainga zao a. Zany, aleo tonga dia miainga zao fa ela be zany atin'iray zany. Ka sao manimba zavatra raha sao dia zao tsika dia makany. Sady le namanareo iny koa dia amela impression any raha ohatra sanatria misy inona any. Iny bolo nge atokisako hoe tsy amela imprinsia zany izy. Atokisako iny tsy any problème. Fa tsy fantatra mihitsy izay zavatra miseho any, mety olona be dia be any, mety tsy lilingy. Tsy fantatra mihitsy. Eto koa vao mandinika hoe tena tokony araka tamin'izareo ihany za zany. Miaraka tsy mety. Tsy mety zany ka. Fa ahoana e? Inona tsy mampety an'izany? Ka tsy maintsy mailomailo zao lara vao mahita anao dia lanjato tsy mety indray le tetika. Zay nge. Ka zaho mitaintaina miaraka aminao eto fotsiny. Dia ndao ary tsika tonga dia andeha. Amin'izay tsika samy tsisy mitaintaina, ndao tonga dia andeha. Dia andeha ary tsika dia ahoana ny atao? Mandeha re dia any mahita anazy fa tsisy tsika eto hijanona eto mamina vina fotsiny. Aleo tonga dia any hita eo. Dia andeha dia ahoana e? Dia ahoana foana koa ve ianao e? Aleo miandriandry eto ihany. Sady sao dia mifandiso amin'izareo any. Za koa tsy samy antso am'prince amin'ny telefona fa sao dia mailomailo be eo zao lahy. Leo miandry. Izy la alo ambarkely nondraka fa yama. Re mirena taty. Mitra mora kely. Alo mbola tsy ohatrany tsy mety loatra ilay ato. Alo maraka. Tsy mbanareo ty stone. Azaina tsara amin'izay. Tsara. Tantarao amin'izay ary vonany ainanao avy efa mahazo aina tsara. Tsy haiko aloha izay tena zava-nisy tany a. Fa tratra ny dada niaraka tany maman sy tonton hihaja. Dia izay no nandroany maman tao an-trano tao. Raha ny hoe raha mamanao sy hihaja aloha tsy mahagaga intsony. Efa ela be any no niahy ihany momba izany. Fa tia izy hoe tratra ny herina naitra. Dada ao tena tezitra. Raha taty mahita azy ao. Ka raha tsy fitondran-tena loatra ny reniny se rariny raha ho tezitra be iry. Fa nanina koa aloha se zany no niala tao e. Asainy dada ny safidy a. Hoe anaraka ny reniko ve sa hijanona aminazy. Dia sady tsy nanaraka ny reniny sese no tsy nijanona tao ny dadanareo koa. Naleonao nakaty amin'ny tatio a. Izay indrindra. Tsy olana le zany. Malalaka ny trano taty. Afaka mijanona ty se. Nifoky raha teo madio vonany andray azy. Tanony se koa nge ato e. Saotra betsaka taty a. Zao kely ery.
ny olana mahazo any hery a mitovy amin'ny olana mahazo ahy ihany ko ary ny olana fototra mahazo ahy mitovy amin'ny olana mahazo any hiatsa. Fantatro ny tianao lazaina resaka efa lasa indray zany fantatro zany fa resaka boky eny azo ny se tsara mihitsy ho any tiako lazay ka raha tia ny seny ampilamina le olana dia ny fototra mihitsy aloha mila jery any. za lazaiko anao efa tsy manana eritreritra ntsony ahako fantatro zao ny fankanesantsika any amin'ny temple anytsika no manala ny fanafody zany rehetrarehetra zany ka tsy ho zakatsika mihitsy ingeny mitsazo mahazo atsika any gasena ataoko hoe aza mitonatonana mihitsiny a mikasika ny fandehanany any amin'ny temple iny nareo sy azany efa nanteteny fa ise mihitsy aza noho ny verin-dalana satria tsy natato ny fitsapahana teny kina mbola hitonatonana eny amiko mety mifankanesako iny teneniko anao aleoko tonga dia mibaboka eny tsy hamono anahy zany fa vao mainkarany amela ny eloko ny fiainako anefa fantatro mihitsy efa hitako hoe nisy tsy fetezany mihitsy hatramin'izay vokatra zany rehetrarehetra zany fa ohatsy aloha miteny an'izany satria nge le boky tsy hitan'izany tsony mihitsy tsy maintsy hita foana indrery rehefa tediafina fa angony fotsiny a ny heritsainse fa na fomba hoana na fombaona tsy maintsy atao zay tanan'iny ka tsy ho vitantsika rery zany tsy maintsy misy fiarahana mitambatra hitadavana an'izany azaka anao mantahan'izany rehefa miara mijery eny tsika se ka hitany aja sy miray misomokotra mitady eo mino azy efa tsy maintsy hiara-napy atsika eo kory zareo fa za aloha miteny anao fa raha hiaja tsy tokony hiara asa atsika amin'izany mihitsy nefa ela be mihitsy azo elany tsy mivoaka ny trano mama kosa nefa andro maromaro ny tao an-trano tao foana fa mba ny tsaratsara kosa ve taty zay aloha efa mba miverina tsikelikely ny heriko ka misy anareo roapony eo aty misy nandray tsisy ninina azo ela fa varina fotsiny amandinika ana tsy azoko tsy mba nampianatra anao namindra akory nefa zao ianao mitantana sendray tena nanenina ry zoela tena nanenina tsy taizako anao karakarako anao hatramin'izay
raha azo naferina fiainana ry Sola teny verenako ny roapolo taona lasa talosa. Saingy misy ny lasa tsy azo iverenana anaka. Na izany ara tokony ho valiana soa ny olona mikarakara anao sy ny naneho fitiavana anao tamin'izany. Raha mbola teo Madagasikara dia izy ny mendrika ny samy voalohany ry mama. Izy ny olona mba nikarakara sy nikolokolo anahy. Tena tsy mba natao fantatro mihitsy izany hoe tsy fahampiana reny izany fa tamin'ny andro nilazany hoe tsy tena zany ara dia izany indray ny saiko tsy nino. Fa tena tsy vanina izay olana vita namono anazy. Hatramin'izao tsy haiko hoe inona ary ny antony. Fa aza amin'ny andro ahafantarako an'izany aloha. Tanterahany rasera tokoa ny baiko nataoko tamin'ny Zoela. Ny fitiavany mantsy no naniraka azy. Tena manam-pitiavana izy. Raha tsy olona akaikinao io dia tsy nahita anareo aho. Izy mba nitsetra nanapiditra tao amin'ny orinasa ny dada. Manina to? Fa nataonao inona to? Tina, enao ihany no mifanaraka tamin'ny whisky anao teo dia hoy izy ianao hoe ampidiniko aty akiboko ianao ry whisky tsisy nidirako mihitsy. Tsy napidina whisky tany akibonao fa ny tananao ihany no napidina azy tany. Dia aza manontany anao fa tokony io nanontany anao fa nataony inona ianao? Kosa dia efa ohatr'izao ny zavatra iaina anato a. Fiza napiditra anaty aty, panitsy manala fomba. Tonga dia mitsolatsolana fotsiny aty misy any olona aty lahy. Zary ty afaka miditra. Dia anaino ary lahy? Anaino lahy? Zao zavatra ataonareo zao. Zao ny aleko aty zany, zao. Iny dia mahita lahy zao fa tsy lazan'olona tsony. Aiza le olana? Fa ilahy mitady namiko ialahy. Zao teneniko an'lahy. Efa ataon'ny lahy zay tia lahy atao amin'ireny prince aho. Zao mbola tia lahy zay tia lahy atao koa amin'ny tiana. Amin'ny vadiny lahy hoe tiana. Vadiny lahy le ty tena tsisy saina. Fanao zany ny vavany zany. Vehivavy tsisy saina. Fona hery a. Fona ho a. Fona za hery a.
Janona ty ianao, tsy mila mody any amiko intsony. Ampianao zay. Mazany moa za ery. Mazava. Ery raha fatatrao mantsy. Fona ho za. Tsisy andraisaky ny fonanao zany. Azonao zany. Ampy zay. Dia tsy afaka mody aho zany. Mody ahoana? Fa tsy efa te aminao nga ianao zao e, efa te aminany ianao ato an-trano e. Tsy aso eo mody ho aiza indray. Oka aloha. Za amin'izay kosa nanaka an'ity tsy hiditra any aminao intsony fa oka izay fa mpizy anao zay. Tena zay raha niafatra rary a dia tokony nanaraka anazy, tokony nalevina nanaraka anazy tany le boky saingy tsisy naharaka sady nory vitiny liliany ilay taratasy dia le nentina nanaraka anazy tany le boky. Eny e, fahitanay iny fa i Lili aizy Lili amin'izao fotoana izao, amin'izao mitsika miresaka izao aizy Lili. Tena tsy haiko aloha, raha izay indray aloha dia tena tsy fantatro. Izay le miresaka ren'ilay miona reny any amin'ny toerana tsy sady toerana mangina tsisy olona mihitsy e. Tena fetsy be iny raha zany. Ka izay no teneniko hoe rehefa mandeha any an-dalana dia mila maily foana. Izy iny zany tsy mivoaboaka mihitsy, tsy hitakita lahy mihitsy. Eny e, mazava ho azy. Mila matahotra polisy ve dia hisehoseho ohatran'izany. Sady izy ingerana mifanena amindrery tsy fantandre kory. Tena lasa mampatahotra le sy tia resaka Lili ity ka. Ny ao anatin'ny lohan'ny Lili a ny amonondriany azahoany an-tsanta. Na ndry matiny a na izy matindry izay ihany. Tena aloha lesy loha zany dia. Alisa. Misy hafatra nampitondray Lili a, dia andraso aloha ilaiko vetivety. Dia omeko anao. Vetivety, andraso eo. Sauti mitundai sayatau Sauti mitundai halukum yala lunyandwani Sauti mitundai sayatau Sauti mitundai kan bufita kan Sauti mitundai sayatau Sauti mitundai halukum yala lunyandwani Sauti mitundai sayatau Sauti mitundai kan bufita kan